Fomba fanaony eo amin'ny fitondrana hatramin'izay ny fampiasana fitaovam-panjakana mandritra ny fotoam-pifidianana, sakana amin'ny fametrahana famarina toeran'ireo rafim-panjakana ihany koa ny fisian'ny olona mandray toerana politika ao amin'ny rafitra anakinina isahana ny fifidianana ireny, hoy ny Jules de Christ Diouvy Madagasikara, Maxime Aralaisiheno. Iainan'ireo mpilatsaka ho fidiana ihany koa ny sakatsakana sy ny antojay atao ankehitriny raha mandeha manao fidinana ifotony amin'ny fampahafantarana ny tenany sy ireo prailisitra aminy amin'ny maha-kandida azy eny anivon'ny fiarahamonina. Hitantsika nefa ny kandida ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa izy dia mandeha midina mihitsy aza miaraka amin'ny ekipa ny commune na milonana indrindra ao anatin'izao vanim-potoana izao mitsirika fototr'olana eny anivon'ireny fokontany sy arrondissement tsirairay avy ireny dia lasa misy mizana amin'ny tanila hatrany zany. Tatsika faneho-kevitra ny seni manoloana n'izany rehetra zany fa raha izy tokony andrindra sy andamina n'izany raha-pifidianana mialoha zany dia izy ndray zany no lasa sakana amin'ilay ataontsika hoe fijoroana amin'ny matsomomba na atsy na ny ery azy satria izy no ataontsika hoe vondrona mahaleo tena manomana ny fifidianana nefa izy dia lasa manatrika fanolorana samboady mitohivakana zany zay antsotsay mitohivakana zay fandraisana andraikitra amin'ny tanily zay mitohivakana ny sakatsakana mitohivakana ny faneriterena ny hafa mba afaka amin'izay faneho-kevitra malalaka zay ataontsika adila mivezivezy mifanesy eto Madagasikara dia zay zany mahatonga ny fiatraikany dia tsy fandraisana anjara zany io le tahan'ny fandraisana anjara efa ambany be io dia mbola ambaniny zay zany io fandraisana anjara io dia fantatritsika hoe tsy misy afa-tsy ny tokoroa lehibe no mibahatoerana eto Madagasikara. Hevitra no tokony andresen-dahatra vahoaka fa tsy amin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitrasa, hoy Maxime Aralaisiheno. Nandritra ny 5 taona dia tokony efa nanao fidinana ifotony nijeriny olam-bahoaka ireo kandida mpilatsaka ho fidiana. Milaza ho manana vahaolana anarenana n'Antananarivo avokoa ireo efa nitondra teto amin'ny tanànan'Antananarivo saingy tsy nisy vokany tamin'ny asa nataony. Efa tokony ho tonga saina araka izany ny vahoaka malagasy amin'izay fampanantenana tsy misy izay, hoy hatrany Maxime Aralaisiheno. Zay no entina andresen-dahatra ny olo-pirenena zany satria tsy misy antony ange nanaovana pré-campagne amina foto-drafitrasa zany. Raha manana 5 taona ny kandida anankiray ka mieritreritra hanarina ny tanànan'Antananarivo dia tokony efa tamin'ny 5 taona lasa izy dia efa nanao an'izany atao hoe pré-campagne zany. Tamin'izany zany ireo kandida rehetra ireo dia efa tokony mba naneo ny fahavononany anarina ny tanànan'Antananarivo fa tsy hoe ao anatin'ny ray volana mialoha mifampelezan-kevitra zay vao hoe mihazakazaka zany andeha hiteny amin'ny vahoaka an'Antananarivo manana solution eto amin'ny tanànan'Antananarivo. Tsy misy tsy olona petraka eto amin'ny tanànan'Antananarivo ireo kandida reo dia noho izany zany dia manjary mifamitaka manjary mifamitaka, manjary mamitaka olo-pirenena, mandresy lahatra azy ao anatin'ny fotoana mialoha mifampelezan-kevitra rehefa avy eo nefany tsy misy ny résultat zany. Anisan'izany ange ny tiako Madagasikara, anisan'izany ange ny TGV firy samy efa nitondra teo izy fa inona ny résultat, tsy nisy résultat teto. Dia zao ve izy ho andeha hiteny amin'ny olo-pirenena eto amin'ny tanànan'Antananarivo hoe manana vahaolana indray, angamba tsy voafitaka izany intsony kosa ny olo-pirenena mpifidy zany fa mba hiaino tsara, andinika tsara, hamakafaka tsara ny amin'izay programa atolotry ny candidat ho ben'ny tanàna zany na atolotry ny mpanao-tsaina munisipaly amin'ity fifidianana manaraka ty. Amin'izao fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra izao moa dia efa misy ireo kandida mandeha manao fidinana ifotony mampafantatra ny maha-kandida azy eny anivon'ny fiarahamonina.